Dimy sy iraika amby folo izay mitotaly roetsy enina amby zato tapitrisa ariary no namidy ampahibe-maso androany nataony aray na ny agence de recouvrement d'avoir illicite. Fiara izay voalaza fa azo tamin'ny fanodikodina mbola mpanjakana sy fisandohana andraikitra. Nogeazy ny aray ireo fiara ireo ka izao ny afara tamin'ny lavandy izao. Raha ny fanazavana dia varitra alohan'ny fitsarana no natao androany. Ny ireo fiara izay atahorana ho simba ka vao maika iambidy raha mbola tazomina no antony namarotana azy. Ny fotoam-pitsarana le teneniko teo mety maharitra. Dia raha ho tazominy aray ela be eo fotsiny zany le fananana, ohatran'ny fiarakodia zany dia mety miendanja na mipotika eo le fananana. Dia amin'izay fotoana izay rehefa tonga ny fotoana marotana anazy any farany rehefa mivoaka les décisions de confiscation dia tsy mahazo tombony firy intsony amin'ilay lavanty. Fa raha ohatra izy mandritra le fitazomana anazy vonjy maika iny no alafo amidy zany dia afaka tazomina amin'izay les valeurs des biens. Dia les valeurs, les contre-valeurs des biens zany no tazominy aray ka raha ohatra ka tsy meloka le olona zany any amin'ny farany dia iny contre-valeur le vidy namarotana anazy iny no averina aminazy. Fa raha ohatra meloka izy dia iny no miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Karazana ataoko hoe fomba fitantanana zany mba hiarovana ny tombotsoan'ilay olona enjehana amin'ilay heloka sy hiarovana ihany koa ny tombotsoan'ny fanjakana malagasy ao anatin'ilay izy. Azo enjehana avokoa ireo olona izay manao kolikoly na orinasa io na olon-tsotra na mpandraraha eny fa na olona ambony azy. Ary mitovy avokoa ny fitsarana izay atao amin'izy ireo ankoatra ireo izay voalaza ny lalam-panorenana fa tsy azo tsaraina amin'ny fitsarana tsotra. Rehefa manao kolikoly izy na manodikodim-bola mpanjakana izy na manao famontsiam-bola izy na mpandraraha io na olo-mpanjakana io na olo-tsotra tafiditra amin'izany satria mety misy olo-tsotra tafiditra amin'izany ihany koa na orinasa aza amin'izao fotoana izao raha ny lalàna antsika hiadivana amin'ny kolikoly nanomboka tamin'ilay paikady-pirenena faharoa izay manan-kery amin'izao fotoana izao dia azo enjehana na orinasa aza tafaroboka amin'izany rehetra sehatra kolikoly zany. Dia mitovy azo enjehana daholo ny procédure mitovy ihany, tsy maintsy misy ny famotorana savaran'andro mandeha fitsarana. Ny fitsarana milaza na meloka na tsy meloka le olona afaka mampiakatra ambaratonga mpitsarana araka ny voalaza teo. Fa kosa hoanina sokajin'olona vitsivitsy ao na voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana na amin'ny lalàna manokana dia misy ihany ireo hoe manana immunité sy privilège. Voalaza ny lalàna moa zany amin'ny resaka fanenjehana ara-keloka dia tsy maintsy ajana zay ohatra ny nametrahana an'ireny hoe fitsarana manokana ohatran'ny haute cour de justice satria misy olona voatondro ao anatin'ny lalam-panorenana hoe tsy azo tsarain'ny fitsarana tsotra fa tsy maintsy ny haute cour de justice no mitsarana azy dia tsy maintsy ajaina zay rehetrarehetra zay. Fa zany rehetra zany tsy misakana mihitsy ny asan'ny recouvrement, ny agence de recouvrement des avoirs illicites zany. Marihana fa mbola andalo fitsarana ny tompon'ireo fiara izay nataony aray lavandy ireo ka miankina amin'ny didy raikitra avoakan'ny fanjakana no amerenana anatsihy ny vola vidin'ireo fiara any amin'ireo tompony. Raha hita fa meloka dia miverina any amin'ny fanjakana avokoa ny vidin'ireo fiara ireo, ary raha toa kosa ka tsy meloka dia miverina amin'ny